ny radio Don Bosco ho anao amin'ity ality. Ilay tantara indray miseho nampitondraina ny lohateny hoe Sivanabe. Tantara nosoratan'i Rakoto Arsoa Herilahatra. Faly, Rakoto sy ny Ezy miaraka amin'ny Antsaravaka ary ny Ravo no hamelona ny tantara. Nandraveo sy nanatotosa Bruno Rakoto Malala. Eny ary izay aloha no tapany voalohany dia omena fotoanareo isetona kely hakana fisainana dia nitoy ny fivoriana avy ao Oay, tena tara. Ary aiza ary Dawily? Ay kosa izy ka. Dawily Rebeka marina. Ary taranay ty izany fa ahoana? Manahoana aloha ty Aleo sa hipetraka eto akaiky ty eto. Manahoana aloha eo ary ny toerana mbola malalakako. Indray ve no adino fa inona aloha zany le tena nahataran'ity Nga ite niteren'ny tao an-tanàna tao tsy maintsy namita raharaha aloha n'olona le fa maika. Ve ze zany te ho vehivavy ihany ko. Efa sampy mahazo ny olona te mbola mandatsa ihany la. Atao fa mbola ho tratrako ty. Ao ary fa sarotra ny azo ny Dawily amin'izany Eno ay fa inona avy aloha ny vaovao efa nandeha teo na zay koa niranga mandreraka an'le olona tarara voatranareo tony la zaho aloha fa inona ary ty. Na ela io ary mino fa tsy tonga raha-potoana akory. Inona? Mbola betsaka raha ny olona nisongonako teo. Ndeha voyage indray moa ny olona ko tsy azoto. Normal. Zay indrindra. Sady hafa mihitsy nge ty voyage indray mitoraka ty Ka inona amin'izay ary le vaovao fa tsy lazaina fa Dawily kotra. Ve mihaino tsara ary ty Mihaino ary ty amin'ny enina maraina fotoana raha-pitsorianina dia amin'ny fito ny miainga eto am-piangonana ihany dia alina ho voatonga aniko. Dia aza dino mitondra akanjo mafana sy bodofotsy fa mety misy fotoana matory an-dalana. Fa ny tena tsara dia mba maninona ary ty tsy lazaina. Andeha avion indray tsika amin'ity ndray mitoraka ty. Ve fa zay ihany ve aloha mbola misy ka inona ty migoropatropaka ty. Samy manana ny tranony ny rehetra any. Zany milay kosa zaniko. Aty kosa aloha miblema kely. Inona blema ary ty? Samy mandro ny kalony ny amin'ny andro vitsivitsy amin'ny herinandro voalohany. Mba fikambanana ihany very ty dia misy an'izany amin'izao. Ka inona ny olana amin'izany Dawily Ka le bandy mazatra mihinana fotsiny. Inona? Zanga-pahandro sakafo koa. Sady samy ahandro zany nanaovana ny andro vitsivitsy voalohany. Asa konga no ale andro Dawily. Marina aloha zany eo anatin'ny asa daholo zany. Sy rehefa any teo ry ty sady lehilahy lehibe io ve dia tsy hay masaka ny hanina ho an'ny lahy ihany Zay zany fa ty ny tena mampilay an'io voyage io. Inona koa? Milay be foana ao mikaly ihany. Aiza zany tsara kosa zaniko. Mba afaka mahazatra indray zany mba tsy ovy sy katsaka foana. Zay mihitsy tsy misy hoe tsara maso trondro maindry. Eny ary dia hotozantsika ny fivoriana reto ary ny zavatra mila tandremana rehefa tonga any. Ravitoto, voatavo. Tena zany mihitsy ny ety ao ambovonay eo kingery Rebeka ka efa ho isan'andro ato. Mba manginay kely aloha Tena mila ho be mihitsy letsy afaka indray aloha zany ho fijariana ara-tsakafoko. Zay mihitsy aloha tena marina fa aleo aloha mangina amin'izay fa tsy misy enona ny tenin'ny dadapasy. Eny ariko. Ary ndray mazavazavo so zany tena mifantoka be very ty agaga tsy misy filinina ohatra antsika ireo. Ovy sy katsaka. Ela kosa raha enon'ireo io zany ary mangina aloha fa miantso antsika ne pastery. Dawily sy Rebeka Eto. Ahoana pastery? Ahoana pastery? Fa inona ny resakareo ao zao inona? Ovy sy katsaka pastery. Dawily
manday io pasteur vaovao teo no nyresahanaiko. Iany ary mahazo mipetraka nareo ka io tsara am'izay a ny tsy azo atao rehefa tonga any a dia ny manday zava-mahadomelona manakorotana ny hafa ny fijangajangana ny filandratsy tanyremo a ka ilety Tawily, inona moa ilay feony rahantsika hatrany ampianarana hatramin'izay? aleo aloha endry Izay mihitsy e, tsika selahy matetika manko sibla foana n'aiza n'aiza. iany ary a ka hiaritsangana am'izay tsika amarana amin'ny fotoana izy eofan'ny Jesosy Kristy a ametraka aminy a ny diantsika rampitso. Tena tara-fampiakaran'entana zao. Hatramin'izao mbola tsy nahazo bus ihany. Mama koa mbola mipenipenina nitady vola vao maraina tao ambadikako. Izany raha nahazo izy raha tsy tena nitalaho. Oay, ka tsy zava-soa ve io hitako mijoro eo amin'ny fiandrasana bus io? Aleo atsona. Zava-soa? Oay, fa iza kosa miantso anazy zany? Zava-soa, aty akia! Ay, ve Rebeka e! Manao ahoana kia? Manao ahoana kia? Fa inona ny hijanonandry eo? Miandro taxi be ako. Tsy mahazo mihitsy ngeky e. Andao hiaraka aminay, tara eo ndry, efa latsaka fefangeny amin'ny fito e. Ka tsy mampaninona veke izany? Izy raha ilalana ihany anay kitsika e. Tsy mampaninona izany, sady tsika koa raha fikambanana. Fotoana ray ny atsika androany. Angandry mekary. Ay, ndao ary e. Oay aky izany entandry e. Izy daholo veka ireo. Eny akia. Andro maromaro any akitsika no andro Kana zava-soa e. izany ariko. Tsy hifindra-monina ngeky itsika e. Ny azo ao rehetra ihany ny entako. Ndry izany koa toa manatroatroko. Ndry efa entina miaraka amin'ny entan-kely ndry. Ny aro ny entana ananako fa ny ndry angamba tsy misy any an-tranoko. Aiza koa akia. Mba resaka akia izany fa zafady raha natezitra ndria. Sady efa tonga koa kitsika. Mba hampindry kely ahy batany reto fa ny endrika mba kelikely ny entana koa. Aiza? Sady tsika roa ny fameno ihany fa tsika koa mivariana amin'ny famaly eo e. Ndao ary e. Ary aiza ary daholo amin'izao e. Iny koa mba tokony hanampy antsika kosa e. Ndre mazava koa ary tsy tazako. Lehilahy ve moa kia gaga. Rebeka Dawily, fa taizina zao vao hita. ka mbola nitady kafe kely tany e. Ainareo ihany moa ny lalanako. Izay fa ela ihany nitady anareo ka. Reo ary aloha mba hampio kely izay hitondra andreto entany reto e. Ka ile ty izany entany reto. Fa nga izy ty andeha hifindra-monina ry amina. Nga mitsy an'izany e. Andro maromaro tsika mijanona amiko. Sady izay vehivavy koa anio tsotra anareo relahy e. Eny arako, ao ary. Soa ihany aloha fa kristianina ny tenanay. Eny ho ary Dawily kristianina. Sady izao koa natao hoe fitiava-namana. Zahay mihitsy tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ary manahoana aloha e, ary ty entaniza moa? Zava-soa. Niary ety ihany ka. Ay, azafady fa adiniko koa ianao ko. Variana be tamin'ny Rebeka zako. Tsy maninona ka. Fa ndre mazava sao dia hitanao teo? Hitako mihitsy le rifa ohatran'ny natsomy pasteur ry zangizy teo e. Ay, Etsy aloha etsy no natobo ny entana. Eo zany apetraka ary Dawily a. Lisany ihany no mampiakatra andreo avy eo a. So dia vereo ny entako. Oka aloha azava tsara. Dawily tsy miditra amin'izany. Efa misy vatandelany man'ny pasteur ry zao. Mba entana tsotsotrotrany aho entina amin'ny manaraka ry anina. Sady tsy mety raha hoe tsy miseho vahoaka ny lafo vidy. mba enjana koa ny resaka reto ka. Ohatrany hoe manambany anazy zany. Aiza akory Dawily a. Ny zavatra tsara no aseho vahoaka fa tsy ny ratsy araka ny lazainy lahy teo. Velako amin'izay aloha nareo fa hoe ry amindre mazava Eny ary kia. Zay za mifareo avy eo. Sady mifanakaiky ao koa ny toerana analalesindre mazava e. Ay ve? Eny ary Enjana koa lesany miaraka miaina amin'ireny ka. Fa ahoana ki? Lava-jijo.
lobolako. ay ve alaina zay tsara ny amin'ny ekifanareo koa ny otrano mesona tsika mandroso foana ary andao aloha mba anatona ny ekizy ery fa tsy ohatran'ny mitokatokany eto zaniko ndao are sady tsika se lala zay ny olona fa miavaka mihitsy hatrany am-pianarana ka hatraty ndre mazava zavosoa manahoana ary taiza ianao tsy mba tasana teo mbola ny rano pastera ry za fa ianao nga zao vao tonga ka efa elaela kely teo ka ny entanao zany izy efa niaraka amin'ny entan'ny ankizy ery ka ay ny ako efa reo ka io sakosy maro io re ay ve ary mifanakaikikay ny datsika zany ve izy am'ireo le anao aloha ka le eo akavia sa le akavanana le eo akavia somary lavalava kirikiri io ary zasindry ty tena mampitovy miavon'andriamanitra ihany mahatonga an'izany oy varindresaka sika andao aloha hoe tsy fa ionge pastera ridy ay eny ala zareo enoy am'izay aloha samy am'izay tsika aloha miomana lavalava ny lalana ka samy mitandrina dia zao mivavaka tsara miambena tsara fa nilatsy tsy kely lalana ny devoly dia mierina tahaka an'liona ka mitady zay arapany atahany remo ka i kristy avany nazareta ihany no hitokio mba hovonjentsika zay fa samy miditra fitaterana misy azy aby eny ary dia soratsika ny tompo fa tonga somatsara ty tsika eto zany ny fitobitsika alohan'ny anao asa sy alohan'ny amin'izay tsika ny misy atsika avy dia samy manana ny tranony tsika samy mahandro ny sakafo ny andro fifinerinandro voalohany araky ny fandaminana dia samy aterina any misy azy avokoa nareo avy eo ka misy fanontaniana avy aloha re ono a pastera dia ahoana moa zany raha sendrara trano hoe tsy tianay le trano mahazo mifampiditra trano ve mitovy daholo ny trano ametrahana anareo mazava miankina aminareo sisany manatsara azy trano na manaratsy azy ny mifampiditra trano indray olona telo farafakeliny lahy sy lahy ihany ary vavy sy vavy pandremy ny zavapaty rehetra kristianareo to tsika olon'andriamanitra manana ny fanamasina mazava eny am'saona pastera ry zany eny ary sao dia mbola misy fanontaniana aloha eny tompoko ary ahoana ny resaka mpivarotra misy ny fividianana arina fandrehatra ny rano sy ny sisa tony koa tena sy babonahika betsy hita ho ako ivery mifamboloatra ny tany tanàna angamba tiako zany avy dia tsy hay no mitady azy eno ny azo efa mahita fika sady efa misy mahatrandro maro ihany mivatsiko ny etiko na tsy hividy ary zay angaiky io ary rebeka ny andray io ranga tonga dia revina koa fa tsy makalagy zany misy tokoa zay an'zavosoa zay ho hitanareo daholo zany rehetra zany rapitso misy mitarika moa tsika eto dia anoran'izay zavatra ilainareo rehetra misaotra pastera ka eny ary raha tsy misy ametraka fanontaniana ntsony dia hivavaka sika dia aterina any amin'ny tokony isy anareo avinareo dia mazava zany no hitondra ny vavaka zao kaikaikaika za mihitsy ny tenen'ny pastera rehetra zany efa mbola varin'ny eno inona moa zany nataoko ka tario ary ndre mazava atao folobainina fa mahiala ny bandy mpamangina le tsy ry tawily vavaka ny etsika zao alio mba miova kely indray aloha fa isaky ny anomboka zavatra dia nanakorotana voalohany foany zaselahy ndao ary eny ary araky vavaka ary tsika dia samy mifantoka tsara anomboka ny asary tsika andriamanitro misaotra anao zahay voninahitra ho anao fa narovanao zahay dia tonga eto amin'ity toerany ity ifonanay anao ry jesoa ny fahotanay fa raha vao miposaka amin'ny masoandro ka mandra-piletiny dia manota foana zay dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao reo anjelinominy iambina anay amin'ny dianay amen tena lava rangaza ny vavaka ty banity zany dia ho tanteraka tokoa ngeza elako
retiko tsy mitsatra amin'ny manakorotana zay zany fa dia hotahiny Jesosy Kristy tompo daholo tsika dia mavitasoa amin'izay rehetra ampandraketina antsika e. Soara pastera! Enzana koa ty voandro kaly tiako. Ny andro efa alina, ny torimaso manakitra. Loranga tonga dia matory efa dia noatranona be nge izy zany sa ho any amin'ny Rebeka efa ngeka tsy maintsy samy mandro ny kaly moa ny andro vitsivitsy amin'ity herinandro voalohany ity sady tsy mahazo mifampiditra trano zany vo olona anankiroa afa baraka eo raha pitsy vo hoe ny ambola ato ny sakafo ny any rehetra lany avokoa Loranga makany amin'ny Rebeka nefa sautezerana iny any ka tsy amme Loranga andeha any dia vito ny toany sady mba te andeha koa mibanty fa voalohany ny endro any atray ahoana ary zany lalana zany ohatra misy ady lalina nge zany andehanako zany fa aiza raha ny lalana tsara makany amin'ny Rebeka voalohany koa moa nandehanako aty ka mety tamery-talina hoe manavoatanana angamba mahazo azoka aty koa maizina tsy misy hazavana fa misy alaala ka raha azao moa misy biby diminan'olona ty zay voaveo fahatetỳ lary dawily taolana sisa no entin'ny mpikambana mody ka zany nge zany le madeperinasy zahako moa mandefa fisainana lavitra etiko kanefa moa raha manaraka ny litenin'ny pastera rinjeriny eny dia tsy nisy zao e hoay ry eny misy lala mazava iny ka ilay nandehananay teo aloha mamonjy enika aiza mirety moa zany ny trano Rebeka ka hitsy angambany tadidika any ka aloraka dondomina oady eo oady e fa izako ary zany makaty amin'ny andro alina zany dia iza mahita ny tranoko matahotra zany dia ho voaina ve aleo rangalota zany eto am-baravarakely eto oady e oady eo tena dawily io na dia tsy tazako tsara ary ny endriny ny feoany tena feoany dawily tena izy io ka aleo valiana dawily mandro soa dawily fanao inona ty amin'izao ory zao dia aty any raha misy mahita amin'izao efa hoe tsy mahazo mifampiditra trano raha tsy mihoatra ny telo efa tapimandro daholo izay ny olona ka moakiza andro kaly dia naleoko nakaty amindria indrindray ve moa anafenana ny zava-mitranga sy ny mahazo ny namana ka efa hoe samy mahandro ny azoko tairangaloha ao mba andrahoe dia nareraka sady ramaka tingy mibandy zarotra ny tany an-tanàna koa moa hoe mihinana izay masakoko izay mavoan'ny lisan'ny lehilahy tony dia izao ny fianarana an'izany ty sao rangaloha mba andrahoe androany any inge fa hoe tena reraka ao ale bandy ao ary fa androany any dia izay fandrahoako azy eto za manko efa zatra tany amin'ny dadanay sy mamanay le mahandro no efa voakarakara tia koa voatavy sy henony tsy haiko mikarakara anyreto ny haiko hoe andrahoana amin'ny rano nanasana azy ihany ho ny tony sy problemo maraka zany fa zay fikarakarandre zao dia mety daholo zany koa nge fahinoko hoe andrahoana amin'ny rano sasany reny ka le fahasaingana fa tena raha makaranga amin'ny bandy eny ary lasa ry aloha tena misy mahatsara zany ka ile miara mipetraka aman'olona
fo famaky andeha asa avy eo ka. Ary mahafinaritra kosa angely fiainana ty. So ihany fa zatra niara-niaina tamin'ny dada sy neny fa raha tsy izany. Aloha mo varavarankely dia hitazana kely ny any ivelany any e. Aleo andeha aingana fa mahaika ho tonga any amin'ny zafy so. Mety efa tafafony zay ka. Enjana koa ty ka. Miafokasika lena. Vatona briquet mipitika nefa lery ty zao mandeha. Taona koa tsy maintsy vonjena avy eo. Aleo rangalo amonjy ndrebe kaingana fa so dia efa mahamasaka kaly iny io. Zaho koa efa zarotra matory marainako. Ary le mazava ny mitazako izany. Ary ndeha ho aiza vao maraina le ry izany. Ndre mazava. Dawily. Ny akama marina. Ary ndeha ho aiza vao maraina izy zany. Ka hitady afokasika na briquet aletsy a. Lena manko le afokasika tao an-trano moa briquet indray mipitika amin'ny vatony. Dia laha tiako ilay izy dia mba mampimeo. Fa ahoana le tiry. Lehilahy lehibe io ve le selahy. Eny e, tsy mpifoka tokoa ngamba lahy dia normal zany e. Hoaritra marina izany vavako. Tena mipotrany nafenina. Aiza koa letsy a kristianina angelikatsika ary daholo e. Manao asa masina anao le antsika ty. Ka mila mifoka ny tenin'Andriamanitra lahy zany ko. Dia miaina tsy misy fandrehetana afo zany lahy. Sa ampindramina. Mialoha tonga dia tsoriko ny ray mazao afany an-trano. Za tsy miverina intsony raha tsy raha rivana. Moko zao letsy. Olona be dia be eto amin'ity tanàna ity hoe lesy. Aizany dia tsisy indramako na dia afo kely ary. Okay aravibainina. Ny akonge miasa amiko foana. Zay aloha fa ivileto za efa tonga. Eny ara dia mazo toa lahy. Za koa mbola ho amin'ny Rebeka ao. Enjana koa raha daholo zany ka. Ka amin'indray zao le ry andro sakafo dia Rebeka no sarobotany le ry. Aleo zany ho any fa tonga atyko. Aleo aloha andondona varavarana kely. Ody! Misy olona izany. Ody! Iza! Mandrosoa e! Za ihany e, ndre mazava. Androso tokoa moa zany. Ka manahoana ianao? Inona ny antondianao vao maray? Salama zavosoa. Ary ianao manahoana? Mba saika hindrana fandrehetana afa-ty aminao aho za io e. Tsara rehefa salama ndre mazava. Salama aloha ka. Za koa salama tsara. Fa maninona ny fandrehetana afinao? Za zao efa namasaka ka sao dia aty aloha ny hinana. Tsara zany ka. Misaotra kely zavosoa. Ka lena ho any afokasika e. Ny briquet indray nipitika amin'ny vatony. Ianao zany tena mazoto ny fo maraina. Efa namasaka sady. Enjana koa zany mahazo anao zany. Ary manasa aloha sakafo e. Ny ahy efa fahazarana no fo maraina. Mahazo to fa zay ihany angeny dia aleoko e. Zany? Tsara zany ny fo maraina zany fa dia toizo. Zay aloha fa andeha fa mbola hamonjy ny rassemblement avy eoko. Eny azoko. Omendalana ary ianao. Lasa ry aloha. Eny ary. Verotsika zao dia faly miaraba anareo. Miaraba pastera. Hiatrika nyity andro manaraka ity tsika. Salama e. Dia samy mivonona amin'ny fiadiana fa ndatsy kely lalana ho kefa vonona daholo ve? Fa vonona daholo. Zafady nge fa ona pastera. Ao anandray ny dawily e. Misy fanontaniana manitikitiky ity. Aiza ndray moa zany ny tananao ale andro any. Dia mety misy mpivarotra ve ahafahana hividianana gote. Dia rano rehefa hoe mangetaheta. Mba matotra koa aloha ry dawily a. Mbola vao manomboka vera nga ny ady. Sady vao andro vitsivitsy ny lasa dia mitady borikana sahady e lahy. Tena gamba fomba ngay manontany e. Aleo karangazy efa hitemy pastera. Azafady aloha raha ny amin'izay dia efa voalamina ka. Mianatsy mitsika ny andro an'io. Ao mety alinalina vao tafody somary lavidavitra manko ny toerana aleko. Andrano manalina no anaran'le tanàna. Dia hoana pastera zafady fotrany manontany foana e. Dia miaraka tsororo ihany ve sa Sy mba mangina dawily a. Ahoana zany dawily miaraka tsororo farafahakeliny mifampizarina reo e. Misaotra pastera. Diza zany miaraka amin'iza. Za tsy araka amin'ity androany a. Jere moa zavy mba vavany tiako.
nefa no asa masina nge no ale antsika tiro ihany azy loza nareo da mifamaly io ka alefaso ny fizarany zay mihitsy no atao alefaso ka aleo zay saraka androany zay za faloha zaranga hiaraka amin'ny zafisoa ka manina raha zasy-zafisoa indray aloha mba miaraka tena zay andehibe ka zay mihitsy mety sady le toerana antonga eto hoe ohatrany hoe ho an'ny lehilahy fotsiny de misy ho an'ny vehivavy fotsiny oraka izy vita ve vita ka andao iainga tsika fa taraiky zay zany de samy mazoto raka izy mahavitaso eto ihany ny fotoana rehefa mody somary sarotrarotra ny lalantsika makaty sy ny mody tena feno fahavalo ratsy mpisakana sy mpandravaka mila miaraka tsika rehefa mody mazava ve zany pastera an Jeso Kristy avy amin'ny Nazareta lasa zay sy daholo mazotoary nareo reo lahy de nareo koa mahavitaso fa tsara kosa ty zany re mazava zao no natao hoe zavaboarin'Andriamanitra tsara avokoa nge izy jerena ary daholo tena marina lesy zany fa ty zasy ala hoe ho any amin'izany tanàna lehilahy zany nge notrany hafahafa tena mba marina tery daholo hafahafa ahomna mihitsy loha zasy elahy nge lehilahy tokony ho fitaratra ho an'ny olona ty lehilahy mitovy amin'izy ireo fa mila misongadina maha-kristianina tsika zay ka zay indrindra hoe ahoana ary tsika roalahy zareo be dehibe de ahoana moa ny avahantsika amin'izany de raha misy amin'izareo reo mody fanina malainy afatra ometsika de ahoana aza manany amin'izany daholo fa le naniraka atsika tsy adalako ka hoe izy an'izany fa na ny olona mandray na tsy mandray zasy ianao nge zao mo anaty mazava de nazava ny maizina de mazava foana de zay tokoa zay mihitsy io ary andao fa tsika roalahy ndray ty notra mifampitory eto lesona daholo zany sy daholo am'izay rehefa misy sandoka am'zareo nge de ainao tsara miresaka amin'ny sy mitory aminy marina lesy zany fa zasy elahy kosa tsy misy sandoka tsy sandoka kosa aloha tsika ka marina sy mahitsy le naniraka atsika eny ary hoay fa misy iny ary daholo ohatry ny taitra sady gaga nge nareo zany fa tsy hitany lavy tsy hitany lavy eny hitako inona ary zany tena tsy hitako ka fa misy inona ary daholo io le tiako lesy zany inona hoa mahafinaritra be eto amin'ity toerany ty ay vesy nareo koa raha nga manaitra sy ataoko de io lazinyrena kela ary zany taitako andolo akasary kely misy alefa any amin'ny FB amin'izay isy azy indray ny fahatairan'ny Rebeka amin'izao inona anaty asy tsika zao ry daholo aleo aloha hijanona ny mahafinaritra sy ny rendrarendra vita ny asa vao manao an'izany raha anao efa ao anatin'ny fakapanahy mila tandremana manko nge tsika zao kely fotsiny lesy rindre mazava saray ao atao selfie say zay nge de vita eny ary maizina kitsika ty vaoty ny ankizy zay efa miandry atsika to ny akiko sady betsaka koa ny tranony tsy diatsika sy ny olona ny antsoko fa andriny hitako ohatrany tsy de nazototsony de nanaiky ody ihany iza kosa ke nitadiavindry ho taraiky aty sady mila fetsifetsy koa ikany amin'ny asan'Andriamanitra otrany tony fa tsy zany kosa le fetsifetsy hoe mbola misy ny azo de hitsoaka fotsiny so fa efa ariva ny andro fa ny hoe fetsy amin'ny asa de atao zay tsy ahavoan'ny ratsy atao resena amin'sony ratsy atao mieny ekeko ankizy zany fa nga moa tsy hoe raha miseho ratsy izy de miseho ratsy koa laingy zany lasa voasarika ny ratsy amin'izany ry ay tena manginana eky ty lalanyty zany raha am'izao aloha misy biby tiana mpamono olana mpamosavy tonga de ilozako indriva tsy misy mifampiandriandry zany ndray kosa ky miaraka zao ihany ve ky de zany ataondry sady aty koa ve izy an'izany le
ankizy koa ve tsy ahalala ny tsenantsika raha hoe taritsika? Indry ihany rehefa tonga ny lozako nga misy mifampatsiarotsiaro izany fa engane ka tsisy an'izany daholy sy ndre mazava zao ny eritreretiko azo atenaina mba hoe tsenantsika. Fa zao indrindra kina tsapana hoe tena mifankatia ny olona. Aza manao an'izany ry fa ny ankizy mpiray fikambanana amintsika nefa betsaka amin'ny mafana fosy mazoto e. Sady tia namana. Pierarina nda rehefa voasambotra Jesoko. Maika fa ankizy mitsitokotoko ireo. Aza manao an'izany ho andry fa vitan'izy Jesoa resaka izany vao nitranga. Naneno le akoho dia naneno ny Piera. Ndriny mahita an'izany fa ireo ankizy ireo rehefa hoe mirahina dia mirahina. Eno ahy fa ny mahagaga ny ankizy dia tia tanàna ny be vehivavy nefa tsy mba misy lehilahy manafika na ohatran'izany. Ary ndry tika tena tsy mifantoka mihitsy teo Nisy ny laza zao teo fa tsara vitantsika ka tsy mikasihan-dehilahy. Fa tia isaka misy vehivavy mandeha iray na roa dia arahan-dehilahy foana hozy zareo. Dia ataony amin'ny fanaovany azy mihitsy. Izany veky? Tena tsy mifantoka teoko. Zaho koa ny eritreritra ny atsaran'ilay toerana sy ny hoe ahoana no diantsika izany. Eny efa enika an'ilay hoe vehivavy arahan-dehilahy na efa manana ny tokantranony ary. Fa iza ihany ary rindrindray mazava. Sao dia mba lany ny biby tiana nisy namono. Zary ny fononareo izany tsy misy manino izany ireny. Sady raha araky ny valin'ny asa nataontsika tary amin'ilay be lehilahy dia hoe fotoana fitonian'ny lehilahy zao izy le rangara iny. Ay ve Izany mihitsy. fa iza moa izany le hoe ratsy tsy kely lalana. Eny ekeka aloha izany ary rojanahiko inge izany fa amin'ny fotoana iray tsy afaka manao ninonina ny ratsy. Oy, izy io ny lavitra n'izany. Tsy izy roa vavy ireny. Eny tokoa. Ohatrany hoe ohatrany hoe ny raha ranjanana be nge no hitako e. Tsy izy roa vavy izany ndao ka sady mampihoro. Nefa orindray mazava. Ohatrany vehivavy hafahafa. Eno ay ve hitanareo koa ny zavatra hitako e. Eno fa sao dia very nafapahana ary reo ve le sy horesitsika raha raikitra ny azy. Lamina aloha ianao ry dahoely milina mivavaka sy mibebaka tsika. Zaho kosa aloha ndray mazava dia tsoroko aminahy fa tonga dia tsoka fa iza koa mivono fotsiny ohatran'ny akoho eoko. Ka ndraso aloha ndraso ohatran'ny janangery zareo izany. Eno Tena misy olona kely eo dia ho sanatria ve ka araka ilay nilazaindry teo ny hitranga sa izy roalahy reo? Koa ki dia ahoana ny atao? Zamana aloha ndry ohatrany hoe vehivavy misarakorako volo be izany ilay hitako mantsy. Sady be vatana be. Eno nefa ohatrany hoe lehilahy ranjanana be izany fa mampiorohora dia inona kina atao Aleo aky mivavaka. Izay ny ry anoerantsika an'ireo. Tsika vehivavy roa kely tiako. dia ahoana raiky dia ekena fotsiny ve izay ho angatahandreo araka ilay nilazain'ny olona tary dia ho kendaina tahaka ankizy saiko fotsiny ve tsika roa. Tena zaiky vao alahelo ka saika voateniko marina hoe dahoely zaiky vao alahelo tadanay Tsy misy vita mivavaka kia fa aleo toanantsika mafy amin'ny anaran'i Jesosy reo. Tena matahotra kiza aleo ary atao aloha izay Andao ary miara-manisa telo ary dia atao mafy Dolo anytanitsika amin'ny anaran'i Jesosy reo sao nary dahoely. ka olona ranjanana be reo ve tia atao ohatran'izany sady fotra amin'ny konkonina zavatra mihitsy ngery zareo izany ohatrany hoe amely atsika. Manaingana ianao dia sady mandalika tsika no miteny mafy manisa telo ahy tena reo ekifa nakatoerana tsara ry zareo sady mijery tsara tiany miomakomana amely atsika angamba ry zareo izany dia inona kiny atao ry zavino Ndao ary tsika andohalika ho fanambarana hoe tsy ady amin'ny zareo tsika dia tapitra ny isa telo dia alefa amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa so ary io raha fa mitolefika ary zareo izany sa makabala sa fika fotsiny so.
lozanareo mandinika an'izany itsonika andao atomboka nisy ao ary sisa Mazava sy tao misy ino azafososy Rebeka nareo reto na mamampitahotra ve nareo rolahy ihany aiza koa zay rolahy ihany zay rolahy ihany reto zay koa range mba natahotra zany lehilahy be reo ve nareo dia atahotra anay eno aky raha tsy kosa nge tsy kely lalana sady ny fahitana ianareo ohatrany hoe vehivavy nefa efa jerena tamiko ange dia mivadika lehilahy ranjanana be zany tena zay mihitsy zay nge naraky tahotra anay tao zany ve sady ny andro raha teo koa moa maizina ty lalany ty koa mangina tsy misy mpandeha afa-tsy hoe ireo mpanao ratsy rehefa hoe ohatran'izao oniko ka ny fahitana ianareo koa ange dia ohatran'izany ohatrany hoe vehivavy nefa indraindray ohatran'ny lehilahy ranjanana be koa dia natao ohatrako zany ve eno tena mba mahagaga zany ko ny ankizy zany efa lasa nody tonga dia nandeha nody moramora zareo fa zay rolahy moa zany hoe alefa hitsena anareo atyko ay kosa dia nanahoana ny asanareo tany aloha milamina aloha hitatsaka ny sandavana ny asana mpanovina zany sady misy toerana amilay be any aiza sara kosa zaniko ary nynareo roa loha nanahoana ka ny anay koa ny lamina sady nafinaritra na ny ireo tsy dianay daholo ary nitokantrano rehetrako tsara kosa zanyko fa vadika aloha ny resaka ka rehefa saro enony ny afatra avy any amin'ny pastera rija moa zany hoe tonga dia samy mamonjy ny fialofany avy avy ity zany dia andeha hody rery zany amin'ity andro maizina eno aky za aloha matahotra inona no atahorandreo efa ty amin'ny tanàna itobiana angetsika sady afaka mifanatotra ihany ko ny ange ono mba sayahay kosa dia mifanatitra zany tsika efatra enoniko diza nody farany io tsy lasa kosa zany afaka mifanatitra tsororotsika ka izy ire lalana mifanatitra za koa ary ange mbola hividy afokasika sy brike fa mipitika ho a le vaton'le brike ako moa ny afokasika eny ay tokoa moa dia mahereza zany lako sady tsika koa nge fa tonga eno dia iza sisa zany no hifanatitra aloha amin'izao leo nareo rolahy mifidy tay lafa midaboro zay losanareo mifanditra eo ka tonga dia dapony efitra fa alina ny reto ny andro sady ny tena koa zany noana ka ndre mazava raha mbola andeha hividy fandretana afoko ka zao ary aleo daholy manatitra ny Rebeka za manatitra ny zafy zao tonga dia raiky zany rahatao amin'izay ary fefa vitsy zany alina ihany eno ka samy ary mamonjy ny lalany aho fa ny arindro te efa alina mandra-piona nareo da dia raha-pitsondray ary mandra-piony lome mandra-piony efa tonga aty indray mazava eny tokoa sady aty aho zao vao mahita mivarotra mivoko ka mandeha ana ary vonjy eo aingana sao dia mihidy eo zay ary fa mandra-piona zafy soa dia tafandrimandro dia tain'ny tompo ianao koa zany mbola ahandro sakafoko enao koa toraka izany manaona tompoko misy afokasika ve ary brike tsy mifoka ka tsy misotro koa ay anaovy afokasika ray ary dia brike ray ary azafady tompoko misaotra betsaka tsy azoko mihitsy ny tyle varotra ambara raha tsy mifoka sy tsy misotro ny dia mahazo mora ny vola aloha fa ny endriko ve zany endrika olona mpifokasikara sy mpisotro toky eo ny tsy azoko zany ko morangano andeha fasakosena lavitra eto aleo efa ngianina ny difa mbola voanoko na vatiako soa ihany fefa voavidy melodolo no sakafo karakaraina aleo mimana foana nasendra tsy tafavidy melo ary anaty ady manko zao ady masina fa laza lavitra nge zany lalako zany za koa
koatra ny asa saina be loatra teoko. Sa sao dia voanitra amberi-tany ary na hoe mety nisy mpamosavina ampivilalana ohatra ny hoe mandalo ny trano misy amin'ny lehibe karaha izany ako. Tena izay tokoa. Fa ahoana ary izany aleo andeha aingana ihany raha izany ka izay efa nahamasakanina. Nefa raha izay fotoana sy lalana nanaterako ny zavy izay tokony mbola tsy tonga any an-trano ireny raha ny alaviran'ny lalana jerena ka. Dia ity zao fandalo ny tranon'ny Dawily. Dia iza izany ireny mety hoe mbola nivily eo amin'ny Dawily ve? Raha ny tokony ho izy nefa tokony hifanena reny amin'izao. Raha koa dia lasa saina amin'izany ka iza ny mahalala raha mety hoe nandeha mafy be reny. Aleo hodaingina fa sy tena alina betsika izany ka izay mihitsy le fotoana tsinonako no miasa nge. Elahy zao mbola hody. Tsy maninona ki izany Rebeka. Rehefa tonga ianao dia izay ny zava-dehibe amiko. Tsy matahotra izany elahy moderery amin'ny lalana iny. Sika ngika mpivahiny aty ry Dawily. Narangany atahorako amin'iny sady ity nge tanàna ihany na dia hoe mpivahiny ary tsika. Sa ao amin'ity androany no atory. Izany elahy koa. Asa neny alehantsika aty ry Dawily. Ka maninona moko? Sady zaranga kamo andro sakafo avy aty sady reraka ihany koa. Mety tonga nge dia tasika amin'izao fotsiny le bandy. Izay indray elahy sy ny akamono laka. Dia efa miteny izay. Efa tamin'ny maraina no nitavana tao amiko fotsiny dia izao indray dia izany sahady. Nefa raha nylahy dia hoe aty amiko foana dia ho bedon'ny pastera sy ny ankizy amin'izany. Raha hoe reraka indray dia tsy maninona aloha nefa misy ny olana reraka aza mbola mahavita ihany nefa ny endriko. Eny marina daholo izany indrisany fa mba androany fotsiny ange ho ahy ibe dia tsy ahoana mory zareo. Safiditsika ange izany Rebeka ka misy lalana fehatsika ne aty ry Dawily. Izay tiana atao akory dia azo atao daholo. Ka inona raha le lalany inona? Toy ny hoe ny lahy tsy mahazo matory any amin'ny vehivavy, ny vehivavy tsy mahazo matory any amin'ny lehilahy, tsy mahazo mitsangajanga. Ay ve no aty mba mahay endry ohatran'izany any. Everiko fa sipadega be ohatran'le tany gasira. Odry felaty nga ahoana? Tsy voatery mitoetra ratsy foana neny ho avoky. Tena resindry aloha tamin'iny Rebeka afaka toky itony valahanao eto ve ny tanako? Alefaso Dawily fa izany lalantsika izany. Rebeka zaho koa nge tsy mahita hoe makaizy ty lalantsika ity maizana koa moa ny androko. Ohatran'ny hoe midina dia midina nge izany lalantsika izany Dawily so tokony tsy hanao an'izao fetsiko izao ary tsika. Aiza koa Rebeka tsara nge hono mifankaty feno mafy ary Dawily Rebeka ao ary oay misy lavaka ty alohantsika ity oay eny marina. Oay latsaka sika loza fa latsaka Dawily Rebeka misy mahita vetsika. Ka iza no hitantsika ato ny andro nge aly. Raha hita ny pastera sy ny ankizy iray fikambanana ato angamba dia tsy haiko ny anjo aty. Andao hijerevitra izay fomba ialana ato ka. Lasaka tato anaty lavaka tsika no hitan'ny zareoko. Dia tsy hanavitra tsika very zareo sa hoe nanao ratsy ny fihevitra zareo dia avelatsika. Ndriko mampandefa fisainana lavitra etiko. Lalatsika ihany tiako. Tsy misy mahitatsika ny olona amin'izao. Ary andao rangahy ialy eto
ondrina ataoko atsangora-piakarana voalohany ao ainga anazy opa mavesatra be koa ianao tika sinao koa ka ety atao manongo alatsaka eo ianao ao ainga naka fo maiko tsika tavela atao anaty lavakato sady efa alina be nge ny andro ry tavily ao ary rasoloha zay tafakatra ianao tafiakatra kasotomy am'izay ary ahy avela koa enao Rebeka tafakatra avenao dia manao azy zany avelanao hoan'ny bibidy ato aho zany ta mampalahelo kely ry tony ay ve ianao le teka ambe reny koa mba mipitrapitra ohatran'izao ihany aza to an'izany mora angafa efa resy aleo mihitsy aloha ianao ao ka raha tsy nisy ianao zao tsy nilasaka tao anaty lavaka ataotsika avela keo ianao fa lasa o Rebeka afaka andrainao zany dia manao azy zany raha tsy niaraka taminao koa nge tsy lasaka ohatran'izao tsy ho afaka tonga iny alasa nefa matahotra zany andeha oty rereny an-trano mangina mampatahotra be zany lalan'izany sady niaraka ihany moa zasy tawely teoko sao koa misy maninina any ka samy tomponandroko izay raha misy mahazo ny ray aminay aty alora nga hiverina akasy any any aka oay tena loza fa misy bibidy be io dia avy ao anaty lavaka ve sa avy eo ao efa ela ihany izay nandehanako izay ka tsy lan'io ve tawily maty sa mbola ao sa efa tafavoaka tao tena lozy ty ka tsy izay vao mafy ny anjoanay za zany ny tomponandroka inona reny ataoko ay marina tena misy bibidy io zay aho vao faty androany inona reny ataoko hivavaka farany araka nolotra mifanahako an'Andriamanitra mialohan'ny inana an'io biby eo ty mety misy azo be alora nga raha honako amtio ary vao maky nge misotosoto be zany deo sanatry ka miantso namana ty eny misy vato aleo eo mindreako io akan'ity vato ty alo sa manenina na nitolany tawely ary sisany tratrako ifona amin'Andriamanitra sady ifona ambikambana sy pastera oay io fa sambikimbikina be le izy ohatrany hoe ho ao anaty lavako nefa ohatra ny hoe akaty zany Andriamanitra lasa ihany le bibidy marina efa saika atendany aiko leo anatona amin'izay aitsero hoe ao ve tawily sa tsy ao ray loha amin'izay rangato zay voana to tawily tawily ao ve nao sa efa taolana sisa sa afaka tao natahotra tawily te hiferinaka anao matahotra ny andeha ody rery amin'iny lalana mangina sy maizina be iny matahotra ihany koa fa tomponandroka raha misy mahazo ny ray amintsika miaraka foana motsika Rebeka sotomiava mbola ato tawily ao sotomiko aingany ianao ay mbola velona na ny nofinao na nitolanao na nyfanahinao faly hoentiko foana ianao ao are ao sotomakia zato nge toraka zany ihany fisainako afaka zay ihany marina ka andao ary midiaingana fa mbola no ny asa nge raha pitso ena vao maraina dia efa tonga daolina ekizy maro lavidavitra kokoa no le mahaly indray aloha nitoerana lera amin'ny resaka inoko aiza zao zavoso aiza koa moa zany zao Dawily sy Rebeka ako tia ny lasa mijery olona sy namana nefa asan'ny tompo mpamonjy no le tiako tokony hibanjina ny tompo sy ny tenako manokana aloha zany eny
tsy maninona izany a asterarejako ary ty mbola tsy tonga foanako. oay efa daholo ny izy tsotra n'Andriamanitra aloha fa mbola tsy tara mba hatonga ra-potoana ary ezy ndre mazava sy daholo ary Rebeka amin'izao. Tady iraikitra ato anaty kokoa ilay mandeha araka ny namana ka oay iny ndre mazava aleo anatony eny aloha ndre mazava Zavosoa tonga aloha ny namako. aizako hoe mba ny fomarainako ianao ary tonga loko ye mba tafafoa aloha koa ary Daoy sy Rebeka mbola tsy tazako. Pastera koa moa mbola tsy tongako. ino a mbola reraka izany reny dia mety natoropeko. Sady somary lavidavitra kely moa misy andry zareo. Reny koa ve moa agagy efa fahazarana trano gasira ny fahatarany reny. Za mihitsy fahaza manao an'izany ianao hoe ohatra nefa niova aloha ny fahitako an zareo hoe mampiova olona mihitsy nge ty asy ty sa hoe tsy haiko hoe mety hoe metsara velatsy fotsiny ve zareo zany tsy haiko. Fa aleo aloha izany hoany dia efa saina ratsy amin'izany tsika fa manao modely foana. Izay indrindra manko fa nanahoana aloha ny alina ny ianao tao hoe natory tsara ve? Natory tsara ka fa somary taitra kely fotsiny aho tamin'ny 12 teo fa nisy eo amin'ny bibin'ny herina sady niazakazaka tao an-tokotany. Tsara zany Tsara ve zany? fa le biby izany ireny ohatrany hoe mahalasa ny saiko etoko so dia mba hoe alika miadina ohatrohatr'izany ake Biby hafahafa mihitsy ny fahenoko azo. zany ka mila mitandrina sy mailo zany manomboko zao eny sady mivavaka koa fa ain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra Tena marina izany. Solo fa mbola tsy nanomboka amin'ny fotoana. Eno fa aleo aloha tsika tsy miaraka androandro Dawily tena fay mba tsy hisy alàna ny zavatra nahazo antsika ho maro sy ny lalantsika. Ohatra ile ty nefa ngely miaraka aminao mihitsy ny tena reveko dia tsy tafaraka indray zany tsika androany. So mifanditra eny an-dalana eny tsikako sady zasa ianao ny farany tonga eto fa sao dia tsika indray no mifampitarika any amin'ny ratsy any tsy hisy asa hovanina any mba mifitsaka alory Dawily Eny arako tsy malinona izany rehefa vita zany ny asa. Retsy Dawily sy Rebeka fa tonga eniko Aiza? reo arin'ireo andao aloha anatony eny ary Ndao Dawily sy Rebeka manao nareo Manahoana reo? Manahoana re mazava sy zavoso manahoana. Salama tsara izay koa torako izany. Ka nanahoana ny alina zareo Eno eny zany reny omaly reny nafinaritra ka natory tsara nefa izay ary latsaka tany an-davaka. Tena zany reny alina reny ka. Aitre ay moa za sy Rebeka moa zany latsaka tany an-davaka ko. Eny efa nahita torika raha tsy zany ve zao voatoroky marina zany ka hitanay amin'izao vatanareo zao ko tain'ny tompo daholo zany tsika fa mbola tsisy maty foamanainy tain'ny tompo. oy efa ty fa tonga pastera ritsako Eny marina Ka andao ary aka-toerany andao ary tahiro zay Jesoa tompo fa misy asan'ny satana mpitsangajanga ty. Manao daholo raka izy manahoana nareo? Salama ka anomboka amin'ny fotoana ary tsika dia miaraba nareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sy ny fiadanany dia momba nareo any izy amin'izany fiadanana izany ka zao ary mifandamihana sy vaovao androany any Ambavilany no toerana andehanantsika indray an'io mazava lavitra noho ny hatramin'izay toerana io ka mila matanjaka hatrany tsika eny ve zany efa betsaka koa zay ny andro nijanonantsika taty ka somary reraderaka no fa miamafy ny ady dia zao no nataon'ny ten'Andriamanitra hoe eny an-dalana no itombonin'ny herinareo dia mahereza raka izy Misaotra pastera. Toy izao momba n'le tanàna pastera misy lahy sy lahy miaraka dia misy vavy sy lahy dia misy lahy sy vavy ihany koa ka mila miambina tsara tsika tsy ho azo ny fitsiratitina sy fijangajangana ka ny fandaminana dia zao pastera rehefa lahy sy lahy zareo dia vavy sy vavy nareo no miaraka
ino tsara rehefa vavy sy vavy ry zareo a de lasilay nareo no miaraka rehefa lasy vavy ry zareo a de laroa vavy ray na vavy roa lahy iray nareo no miaraka zay fa tahin'ny tompo daholo rehefa mazava zay azafady aloha pastera azafady aloha alaso aloha makaiza zany ny anankiray aminay rehefa hoe le tely miaraka pasterako or dawila de miaraka amiko zaniko zay fa andao anainga tsika mody aloha tsika androany a en paster ka tongotra ty ekano ny fotoana pastera samy mitafahazonona am-panahy de mandehana ary ka izy zao misy lehilahy sy lehilahy miaraka ka ireny koa zao misy vehivavy sy vehivavy miaraka de ry koa zao misy lehilahy sy vehivavy miaraka ka izy ary ny vonjena voalohany ka alohaloha lehilahy sy lahy vavy sy vavy andao ariko tandremo sonareo indray ny toriana any ka tandremo koa sao de nareo koa mitoriana anyko manakaiky le ombontsika ity ka izy amintsika senoary manomboka ny resaka rangano no vaokasa raha matohatry nareo tsy matahotra fa fandaminana ny tototsika ka lefa soary manao ony nareo rovavy iza moa ny anaranareo raha tsy mahadiso de faly mahafantatra nareo zay ary nareo mahafinaritra manja rangaha reto sipy reto io fa mitady hotratra amin'ny fakam-panahy daholo fa manja kosa aloha reto vehivavy reto ikana tena ao tsara mihitsy sady amin'ny forma mila miambona tsara fa ny devolo tsy kely lalana aleo ampiana amin'izay daholo ka ka zao ohatra mety aminay rangara hoe mba miaraka aminay nareo de zay koa miaraka aminareo miaraka zany tsika tsy zany fa zay moa zany mpitory vaovao mafaly de le Jesosy Kristy avy any Nazareta zany na mpianatra izy mba hoe ifankatytsika tahaka ny fankatiavan'ny piravavy ny piralahy ny penada ary maty izy noho ny fahotatsika tena zany mihitsy ka mifankatiava ohatra ny piravavy mety koa de miseho masina be o nefa hita mihitsy ny endriny hoe miaritra fotsiny zao raha nga tokony mba nahazo sipamanja be anankiray ka zay fa lasa de tain'ny tompo fianarana fa zany hita ny fitatanan'ny tompo mahafinaritra kosa le sy miaraka aminay tiako rehefa miaraka amin'ny tompo ry daholy de mahafinaritra foana tadidio zay eko le tsisy sainty de miseho hoe lehilahy reny lehilahy rapelaka ka andao am'izay ary anatona an'izy roa fa vitany atsika mino koa aloha zay fa mety efa vitany any zareo zaiko ka zahay no anaraka anareo sa nareo no anaraka anay le lasa tavy ny volon'ireo ve kosa aloha reto lehilahy reto io fa mitady voan'ny fakam-panahy Rebeka ka zay fa de mifankatsiava tahaka amin'ny piralahy mety zavysoty de miseho matanja saina io nefa hita amin'ny fihetsiny hoe tara amin'ilay lehilahy za moa efa saika isakoroka ihany tena tiako be ky miaraka amindry zavysoa mila miaritra sy mivavaka marina mba fidirana amin'ny fakam-panahy zany ve aty Jesosy aky manome an'izany ka nanahoana ny anareo rovavy ka vitany anay ka kosa de ho aizandray marina zany zao sika ka le telo miaraka nge zao mbola tsy natao ka zay indrindra ka iza sy zavy ary zany miaraka de iza no hijanona iaraka amin'ny pastery za aloha tsy hijanona iaraka amin'ny pastera fa menatra za iaraka amindre mazava sy zavysoa za de iaraka amindre mazava sy Rebeka na Dawily sy Rebeka de ahoana ary zany natao zany efa te hijanona iaraka amin'ny pastera nefa ohatrany te andeha iaraka aminareo koa sotra be zany raha ataovy akatsapaka ka andoary zao zao no ataotsika samia manoratra ny anarany amin'ny taratasy kely de zay no anaovantsika azy ao ty zao ny ana vita fa samina vita daholo iza zany aka voalohany ary ka aleo ary za de samy mitondra mbavaka tsara Dawily lasy ianao zany indray iza manaraka aleo za raha vo Rebeka no azo koa de faitondray n'ire mazava zavysoa ny anarana tonoko iza koa miaraka amin'ny Rebeka any
Ndre mazavy e ro lahy zany zay ray aminareo mivavy zany sisa. Aleo zany indray ary iza koa no traingo faranety fa tsy hiaraka amin'ny davily aloha zany ty. Raha vao nianarako no azo koa dia ataoko hoe zavosoa. Raha vao zavosoa moa zany vao maika tsara be. Zavosoa dia za ve zany zareo no hijana miaraka amin'ny pastera rizy. Zay zany ko ka ndoary andeko efa zay zany. Mbola eo na veo e, sady mba ho tafody alohatsika androany. Zay zareo tonga alohatsika androany. Dia somary mitsahatra kely alohatsika raha piso miala sasatra kely zany mandritra nyity faran'ny herinandro ty. Maro zany. Hiditra herinandro manaraka indray tsika efa farany sisa. Ka izao samy mamonjy ny fialofany daholo aloha. Zay. Tena mba akaina kely zaniko. Dia zay zany zareo mandra-piona daholo zany e. Mandra-piona aritro. Zay zany e. Mandra-piona ary e. Amin'izay koa toy ny fo amin'ilay davily. Tonga ty. Aleo aloha karakaraina ny sakafo hariva dia midabodaboka mandra-pahamasaka ny sakafo. Loatra ankamiko ny azany andro sakafo. Raha ho any amin'ny Rebeka nefa zao tsy handray ihany. Za koa rangaha tsy tonga any. Dia ho aiza nefa ny? Sa ve ho any amin'ny Remazavy? Efa le bandiny ary any koa efa nahasotrako. Aleo rangaha ho any amin'ny zavosoa. Oady e. Iza mandrosoa fa tsy mety ny varavarana e. Ay ve za ihany aky daholo ihany e. Ka inona nampiverina anao? Fa misy inona? Ka tsy zany ety fa simba ho aly fatako dia tsy mahamasaka anina. Ianao ny hitako akaiky dia azo ilana vono zoko. Zany ve? Ka inona ary ny azoko atao anao e? Za efa nahatokona sakafo nefa. Maninona raha makany amin'ny Rebeka e? Eny e, fa ka maninona moa zany raha mba zay voatokonao ny fampizaranako. Rebeka ao ny kamo sady tsy mampindrapindra an'izany izy aty. Dia tena nahavita nandangy alary daholo. Ka maninona koa ary Rebeka manao an'izany nefa mpinamana ihany e? Ary ndre mazava ka? Ka za raha avy tany amin'ire mazava dia le rio mbola ho any amin'ny pastera izy anao tatotrako. Dia nasainaka ty za io ko. Dia ahoana re zany e? Io ny lary daholo fa mitady anaiky. Hainao androany. Sady efa nandangy ahy ihany aho. Ianao raha tiako mobikana sady tsara tare. Ty ve dia avelako rombahandry le rony ihany fotsiny. Na tsy misy azy zany. Jereo ange ty fandihany. Sady zavosoa kosa aloha mbola tsara no Rebeka. Le fiarahany andramo moa tsy nahatsapako an'izany. Leo rangaha rarotona fa zo ny fotoana. Za raha mba misy an'izao. Eo momba ekeo akia. Sambatra ny izy miantra fa izy no antrany. Eny ary e. Aleo ary ahy ikarakara ingany. Ary aloha rarotona amin'izao. Aleo safoko ny vatany. Dahily. Zavosoa, zao ngeky ny fotoana e. Aza safona ohatran'izao ny vatako ka? Tsy sitrapon'Andriamanitra nge zao e. Rehefa tsy sitrapon'Andriamanitra kiveto sitrapontsika. Sady Andriamanitra zany eky mbola tsy hita maso a. So ihany fa mbola mazava n'andro. Hita ny zavosoa ve zao hoe adiniko aty ny baiboloko. Eo koa ve zao. Aloloha dondomina ihany. Ody zavosoa. Ato ve? Tsisy mamaly. Aona koa ary zany.
sa natory rehefa reraka na hoe mivoaka kely io zotra ny fijavatra nefa na izany azy ange ny trano toatra amin'ny fo aleo tonga dia mety ka zafisoa ao ianao tsy nampoziko ianao mihitsy ny avita an'izao asa te mijery olona ivelany zany zafisoa aza fihinanao be ohatran'izao ka ho alety menjera le vazy tsy misy raha ray koa zany ny fahafinaretana azo zao no mahasambatra zafisoa ay zary ohatra nisy feo midoboka teo zafisoa ina ary mahazo zafisoa fa misy inato misy olona zany aleo tonga dia mitsoka tonga dia tsy amin'itsy varavarankely itsy aloha nisy sotrahatra eto ka ho afabaraka sady adininy koa no nanidy an'le trano tato miala ho ahy ianao iny koa arangany lasa fambolo azoko ianao miseho mafy prizy zafisoa fa naniny ianao ka nisy iny tory ohatra misaviritaka be nge ianao zany sady tsembotsemboka be fa nga dia tena nandreraka be ny diandroany afaka apiko ange ianao aleo tsy teny amindre mazava fa so ampikorotana tika tsy nisy ninina ary andre mazava somary rendrika teo ampiandrasana sakafo teo dia nanofo latsaka tany an-davakako tena nandainga marina zany mivavaha tsara ianao zany zafisoa ka so dia voaka kely ary aloha fa inona aloha ny adindianao aveo tsika mandeha raha andeha ka zao adino ty aminao aty ny baiboliko asa so dia mba hitanao andao ary alaina dia andoatra n'ity sakafoko ty dia andeha tsika fa aterinao aveo eny ary andao tena falaka zany ka marina raha fitanao raha sy andro sakafo tsony nefa dia ho fatonao anato izany ny vatsy avy any gasira koa efa lany tamin'ny herinandro lasa aleo ranga ho any amin'ny zafisoa nefa kialana iny ary tany keo tsy tiako ny famalony ako aleo any amin'ndre mazava sady ndre mazava nafinaritra momba azy tany keo iny izay mihitsy mino fa andra ihany ndre mazava fa mbola ho azoko ihany aloha ny zafisoa miseho masina be iny inona reno atao itsy misy mpivarotra aleo reo ranga hividy sigara azy toko aloha andinihana zany iza koa no akobo eto sady lalana hafa mihitsy le ty lalako ty zany manao na tompoko mba misy sigara avy ao ay dia mba anao anankitelo azafady dia le maherery anankiroa dia malefaka anankiray arona misy toaka avy ao ay mba anaovy amin'le zay tokony eteo misaotra tompoko mba meo afo kely azafady raha misy misaotra betsaka tsy azoko koa zany lasain'le mpivarotra zany za efa miasa ny saiko mbola ampiny fiasana saina ihany mora hono ny volany sigara sy ny toka banga andefatsy sady mifoka anao misotro zany na ary dawile hatramin'ilay rangaza ny fainana zany tena mamy be mihitsy mamy rangato vazona le vazon'le razoko be anankiray io fotra amin'ny mafinaritra le ody dia tsy mamy tsy manenina rangafa reveo zafisoa oay masoko ve mandro roa sa lalakafo zany andehanako zany sa ve tena za koa nge ohatra manompoka mao fa mahery be le toka an'le olona tena mamoaka tena mamo mihitsy ny tranoko zao any aloha any ohatray le ty tena lavaka ray ty aloko ty lazaka
ka nazo ina zay ianao Ie. ka ndao amin'izay aro dia mila miambina sy miomana foana amin'ny asa ataontsika amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy moa izany zavosoa Hafa mihitsy ianao tia. Zany ve? Afaka nitahotra sy ny adi-tsaiko rehetra vao mahita anao. Tena lehilahin'Andriamanitra. Misaotra zavosoa. Ianao koa range. Any. Amin'izay hoe mahazanak'Andriamanitra sy ny asan'ny tanàn'Andriamanitra tsika izay dia mila mikarotsaritsika. Marina izany. Fa izany hoe ihany fa makaiza aloha izany lalantsika izany e. Ohatra mandroso makany amin'ny lavaka izany tsika. Ino mitandrema zavosoa. Ay, mitandrema. Mandalo eto amin'ny tranon'ny zavosoa aty. Dia ho ao ihany ve sa ahoana ny atao e? Aleo domidoma ihany sao. Odio! Ody! Tsy misy olona ato izany. Sa efa matory? Nefa ny ora mbola tsy fatoriana izao e. Aiza nefa? Aleo any amin'indray mazava ka. Tonga ihany aty. Raha nisy kely sasindray mazava dia maty. Lavaka be mihitsy ilay teo iny. Ndray mazava koa mbola maika dia tsy tonga teo ambaravarana intsony izy nanaty tranako. Aleo hitra dia dina mafy ny trano e. Tena fahian'ilay tany keo ah. Tonga ihany aty. Enjana ihany aloha ny nahazo an'isy zavosoa teo iny. Tena aloha tsy asiana fanondroany fantelony ka. Ody! Izy zany eo. Za ihany, Rebeka. Rebeka? Mansoa. Mansoa dia mipetrapetra. Misaotra indray mazava. Ka ino ny atondrianao ka? Nanahoana ny valin'ny diandroany? Somary reradreraka. Zany? Zany fa lano ho an'ny vatsiko. Dia ampindramina ianao zany sa hoe ahoana ka? Aleo mba tiany sakafo aloha mba mety. Ka zange izao vao hanokona mihitsy Rebeka tsy ho alina be aty ve ianao? Tsy maninona re afaka manampy anao mikarakara. Aleo za ihany mikarakara Rebeka. 棋盘哥的菜吧，我真的太爱了。 现在是 ka avelako eo ary aloha ianao 棋盘哥的菜吧，我真的太。 Rebeka, fa izy ianao teo Tia e. Rebeka, mialany ianao ka tsy naposika ivadika ohatr'izao ianao. Mialahy ianao anoloan'ny masoko eo ka mba hainao moa fa fahotana ange zao ataonao zao manala baraka ny vatanao ianao. Rebeka. Tentsony ianao ndray mazava. Rebeka. Efa anao io. Ohatry sery indray mazava. Atao tsy misy mamaly. Indray mazava, ody! Mahavinona koa indray mazava zany ka. Aleo tonga dia hiditra fa tsy mandreraka. Hoe manina, ary misy zavatra midoboka ane zany mety indray mazava zany fa aleo any ambony aka. Ohatry sery indray mazava, ody! Loza fa voadona ilay baiboly sy ny fitoerany. Sady misy olona koa izany. Tsy nahazo mamindray izany. Aleo itsoka fa afa-baraky. Mialahy mihitsy ianao ka tsy hoe tsotra dia ho lemlemenao eto. Lasa ianao mandeha. Tsy ahita vehivavy oatra zany ianao e. Indray mazava. Pastera Rija. Inona moa zany ny atondrianao pastera? Ka izay kilaza hoe ampitao amin'ny ankizy ny sakay zany namana fa efa akaiky ny alifalany. Azonao ve zany? Misy manko nireo ankizy avy aty dia hoe hamadika ny fianakaviany. Misy indray ny hamonjy krismasy dia mila miambina mafy fa betsaka ny zavatra ratsy eto amin'ity tanàna ity. Eny pastera Rija. Izay fa lasa milamina ihany ny tokantranonao ato. Eny pastera milamina ka ianao ty tsy nitolorako ny ninona akory nefako. Aleo zokony aoriana zay indray mazava. Eny ary ka aleo fa teriko hatreo ambaravarana ary ianao eny ariko mandram-peona ary se dia tafandrimandry dia tahiny Jesosy Kristy. Mandram-peona pastera ianao koa
Zao zany tena lava ny lenitra masavy iny ka lafindrana masina be loatra koa iny ka nefa aza manao an'izany ry Korkiala Rebeka Marento Andre mazava reny zao ny lafatra sady reny a mpanajavy vavy tawil ndray tega be favoay be atalambe vavitsy ka izy am'ireo zany le tedamindry Rebeka Iktoly raga samtampo zao vehivavy zao Oi Zary azany misy lalana hafahafa nety to hafahafa be mihitsy ty lalana ty ohatra masoko fe mandro rosa misy olo zany lehilahy izany ka inona moa natahorako Siray mitsoketo hitady lehilahy roa ataoko ary ahoana tiako zany soka amor tevana netsika zao losa fa tena enjery zay zany tena marainy zany andro zany tena aleo atao haingana zay lana azy dia ody haingana fa so tratran'ny olona eto ka zay vo ratsika ianezaka iakato afaka ihany ary aloha ody haingana ranga tena ratsy ranga zany fiainako zany tena tsy hanao tsony saika dia tio tsara tonga any hatrany mba tsy hitan'ny olona ny faratsika loza fatafaraka reniko atato zazy ty lehilahy ty menatra amin'ny vatako menatra ny olona koa aratra hatramin'izao tsy ireko anie ty olona ty fa to tsy mantsy aro teny aleo hitady ny fomba ialana ato ty ody haingana ka zay oay ty faratsiko marina tena vitanandanga marina ny foka sigara ny sotrotoka ary koatran'izay mbola nijangatsanga tamin'ny Rebeka mbola saika hiaraka amin'ny zafisoa ihany ko nefa nge dia aty anaty ady masiny so zazy Rebeka ty tsy dia mifandray betsoky na ditako ara ny fihetsiny amin'izao hoe mbola ty ihany izy fa ohatran'ny manafindra lorangaaloha an'izany zafisoa aloha zao ny tiako azo ndre mazava nefa ny teny ohatran'ny mirakitra be aminy ndaso fahitako ny hevitra atao zay avoazana andre mazava rehefa nanao ratsy ihany ranga dia aloha to ty ratsy kely ty avy eo manao ady masina ihany ka rehefa tonga eo ndre mazava dia mila fetsy fa iny manko miseho fetsy zay miseho masina be loatra rehefa voavarina any akady iny dia amin'izay zafisoa ody dawily ody mizay fa tonga any alina maro tsy lesy fa tsy midy io ary aloha maniny eto ny vera toka anatina tafangona zio aloha masina be loatra iny ka zio ihany ny fantany
diriko ny rivotra eo alaandroany. Ka manahoana ry Dawily ohatry mifalifaly milamindamina kosa ato aminareo ato zany. Iza kosa zao milamina be mihitsy. zao hitany lahy zao aloha mba faly de milamina naso zany raha. de inona moa zany fa iary faly amilako mandro lesy de mipetrapetra aloha. Eny ary ka toerana mihitsy azy zany. De tonga moa zany de atomboka izy ty. Ka tomboy aritro. De inona hono zany no arosoko an'lahy ronono sa tately. Mety daholo zay omenareo ry Dawily. Zay vao manao atao fa aza de misahirana be loatra. Ka andraso ary reto ny maniko de alefatso mariky ny fifaliko ny arahako tam'lahy reto. Fifarana koa moa zany ty ny fiarahantsika tiako ka de omamy hatrany lesy ny fiarahana. Andraso kely vetivety aloha ry Dawily. Ahoana? Aleo asina vavaka aloha zay vao mihinana sy misotro le tiako ka omamy foana ialahy ao anaty mofo nasiako rongony io. Alefa sora fa mety zany tompo misaotra anao zay nomenao zao fotoana zao iarahana iny faly, de misaotra anao koa fa nomenao an'izao sakafo zava-pisotro zao. Io ny fanahinay. Arovy tompo. Amen. Amen. Ao andao am'izay ao asina tona vera kely aloha fa izy ao ary. fa nijabaka de nalaraka. Ao ary. De ho fian'ny fanahy masina trany eny ny fiarahantsika ry Dawily. Ao ary. De ho mamy mandrakizay anie. Io ny lary Dawily fa nisotro. Ary hafa ndray ty izianareo ty ry Dawily. Tena hafa mihitsy ika. Ka pio any mbola pina. Raha mba fantapela mantsy ry levendranyity fa misy toka io sady tsy re fofona. Misononoka miadana lesy ny herin'io toka mahery io. Io koa ninge mofo eny ry Dawily. Ka efa ho lany reto de ody fa sao de taraiky ariva tiako. Lany mihitsy zay laniny lahy io natao lanitsika ro langy ireo fa nilana an'le mofo. Ary alefako am'izay lahy mody de maty any. Mahery be manko ny tozin'ireo zava-mahadomelina natoko reo. Laniko reto ry Dawily fa de tena misaotra betsaka. Tena voky ka ngamba ankatadalana am'izay ka tena tsy voavaliko zao ataonareo zao ry Dawily fa de ao Andriamanitra amaly azy tena marina. Tsy misy sora zany lesy fa mahasoava. Andao fateriko ambaravarany. Eny ary mandra-peona ry Dawily. Tahin'ny tompo iny fa lasa maty sany lerinde mazavo ty miandro fotoana elaela vao miresaka amin'ny zavosoa. Rehefa fantatra hoe tsy misy an'ireo mazava tsony zavosoa vao maka amin'ny fony amin'izay. Manina ry azany. Ohatry ny mahafampana ny lohako. Ohatry ny marary zany ko lohako de mahamay be ny vatako. Fanina zany. Fa manina ry ohatry ny hetsika le zany tany zany ohatry ny mepokopiny. Manina ry fanina nefa ohatry ny reny olona mamo reny. Sady kaiza koa zany lalako zany io ndray fa mihetsika le tany tena mihetsika ty tany ty mihetsika zany tino sivanaty sa tezitra Andriamanitra tena injera zany tena lavaka ty lohako ty. Androany ho iainandry farany zavosoa de sasany re mazava amin'sainy miaraka. Sasy Dawily raha teo moa efa tsy mifandray aloha. Asa zay ho toy anenay. Sofa nanaiky ny fangatahako zavosoa androany. Vehivavy miseho masina be manko indrindra zavosoa ka mahatonga andre mazava miaraka amindry fa tsy mila. Na de afeninareo mafy ary zany. Tsy misy takon'izay tsy ho hita ary tsy misy miafin'izay tsy aseho. Ka nenay ny ratsy ataonay rehefa atao dia aseho hatramin'ny farany na dia any anaty asa masina ary zao. Avy eo mibebaka ihany. Fa androany aloha aleo afenina amin'ny zavosoa zany. Ary manina tsara amin'izay reto zava-pisotro sy sakafo reto.
tonga dia ararako ato ny vovona roro. Zay. Ody Rebeka. Izao? Zakia, zavosoa. Ay, ve zavosoa e. Mandro soa dia mekara ty. Ay. Ka manao andry ato? Salama tsara kia. Ndry manahoana? Sao hitandry mijoro tsara izao moko. Ary milamina be ato amin'ndry izany a. Efa voamana tsara. Aiza koa kia. Faly fa hiara hifaly izany tsika roa. Amin'ny manaraka vao asiana azy roalahy. Na dia tsy izy akory ary izany. Eny ariko. Izy roalahy koa nge mety misy zavatra ataony any na manasa azy sika e. Na mety tsy mankasitraka an'izao koa ary reniko. Aiza koa kia. Fiarahan'ny faly, fiarahan'ny sakafo ve kia. Ohatra ny arahan'ny tompo fahiny sy ny mpianany. Marina kia izany a. Na dia tsy izany ary. Ka ao araiky iray sy mivera dia samy mandraraka ny azy sika. Ary. Fanandraraka. Aiko akia fa vehivavy moa tsika dia ireo nataoko fisotrom-behivavy ireo a. Ndry koa, mety re izao Rebeka. Tsy maninona izany io. Tady mila itsika koa nge makasitraka ny zavatra eo ampelantanana e. Fa misy koa moa izany fisotron-dehilahy raha izany filazandry azy izany. Masina be eo ihany ty nefa avy eo dia fa. Eny akia, izany mihitsy akia. Misy akia ny vehivavy misotro ny fisotron-dehilahy. Maninona? Izay izany ilay vehivavy misotro toaka sy mifoka sigara reny. Eny moko. Ka andao amin'izay ary asiana fifandonam-berana antsika roa vavy. Ary. Fifaliana foana ny akia ny fiarahantsika. Na dia rehefa avy eo ihany ary. Eny akia dia samy mitahiny tompo hatrany ane. Fa izao aloha. Ahoana akia? Leo roa asiana vavaka ihany e. Mbola vavaka ihany nefa efa. Alefa somary akia. Andriamanitra ao, misaotra anao izay nomenao izao andro hifalianay roa vavy izao. Misaotra koa nomenao reto sakafo sy zava-pisotro reto. Arovy amin'ny fanahinao hatrany izay. Amen. Amen. Ka ao ary. Ie, ohatran'ireto ihany aky laniko dia andeha hafa sao dia tratralina aty a. Moa endry ihany fa tsika vehivavy kely kibo izay. Eny ary akia. Eny fanosotro. Vetivety ihany dia niasa izy izany. Izay sady ary aky dia voko. Misaotra betsaka aky Rebeka. Andeha angatadalana amin'izay ngamba. Aiza koa kia. Tsy misy fisaorana kia. Izay tokony nataoko tamindry namako ihany nataoko. Eny akia. Ka andao ary ndry ateriko eo ambaravarany. Ndao ary. Mandra-peo ndry. Tena namana kindry zavosoa. Aza-piona aky Rebeka. Tahiny tompondry. Eny fa lasa. Dia veloma ndry zavosoa. Nandry lasa dala, nandry maty. Dia zasy indray mazava amin'izay no miaraka manomboka eto. Rehefa tsy hita ndry zavosoa dia izay aho vao manatona indray mazava moramora. Ay, tena ohatran'ny marary nge izany lohako izany e. Sady ohatran'ny fanipanina izany. Mitady ivembena mihitsy. Fa maninona ary aho e. Kay, nefa ilay tany nietsika raha ny fahitako azy izany a. Ary mikorisa makaiza ary aho izany e. Tena lavaka be ty aloha ty. Fa izy ianao e, anjely vavy tonga navitra ve izy? Sa tana vavy akafanahy? Zaho koa ary manontany anao hoe izy ianao. Anjely anavitra ve sa tanandrotsika? Ohatra ny feo efa henoko izany. Fa iza izany ianao e, sa sao dia mba vehivavy verisaina? Efa henoko izany feo izany. Fa ianao koa aveza dia lehilahy verisaina koa ve?
Voafitaky ny olona voafandriky ny olona moa zany tsy anjely any sady sy satana ihany koa fa olombelona ka. Zany? Ka za koa raha ohatranao. Zany ve? Ka manatona ary ianao aty hoe? Matahotra. Aleo ianao manatona ihany. Ka aleo ary mifanatontsika e. Ao ary. Ndre mazava. Zavoso, fa ahoana zao? Inona no nahatonga anao eto ka a? Za koa ary gaga hoe inona mahatonga anao etiko? Taratara lava be zany fa ndao aingana aloha atao izay ilana ato fa maizina ny andro sady ratsy raha tratran'ny olona ato ika e. Ka ny fomba ahoana ny alantsika ato e? Lanina ihany ty lavaka ty. Ao fa mifanoatsangolotsika e. Dia za natakarina ihany ery ambony ery na dia lalazy ty lavaka ty. Ao ary. Ka ndao mihitsy Zany reny zanako reny Andriamanitro. Ty zany le hoe raha misy ondry zato ka averiny ray dia le ray aloha ny tadiavina. Ampio atompo. Ampio mba ho hitako ny ondrona very. Oe, ary misy lohan'olona mirangaranga tsy aloha izy. Ino no ataony eo? Aleo sady mivavaka no mitandrina fa ratsy sy kely lalana. Ary loham-behivavy izany iny fa manomboka mipotra ny vatan'ilay manontolo. Ary misy mampiakatra zany izy ao ve? Sa izy rery? Nefa sao dia olona anao ratsy. Kory be manko izy zany aleo anatonana moramora e. Zay. Ahoana? Nilazo ina ve anao e? Ka ao ary. Ao, sotomianky anary a. Ao ary. Fa izy nareo e? Kay, Zavosoa, fa ahoana e? Oay, Paster, ndre mazava. Lasaka e! Pastera! Vozeo zahay e! Andriamanitro, fa ahoana zao e? Ino no ataonareo eto e? Pastera. Taralava be zany fa vozeo zahay aloha pastera tena vozeo. Eny e, mpamindra fosy miantra Andriamanitra. Ao aingana votanareo ndre mazava sy Zavosoa. Ao aingana. Ao ary. Tianray ty. Fa inona no ataony ty aty e? Za koa ary gaga hoe inona no ataony ty aty. Afafa sy mahatalanjo nainy raha hoe vehivavy mbola hita ty amin'izoro zao Tsy misy dirany ty zany, lalany ty zorona. Mahagaga koa raha hoe lehilahy mbola andeha aty amin'ny saory zay Zany ka sao dia mba hiaraka kely indray ry aloha tsy. Mba hitandrianina. Fa ahoana? Na dia tokony anaiky an'ity ary ny olona dia tsy anaiky indray amin'izany toetrany ty zany. Aleo aloha mody atao an'izany. Eny arako. Aza maika fa tiako nge ary ohatran'izany ihany e. Ary andeha korangamy banty fa tsy andaniny androko amin'ity eto. Mbola tadidiko le tenin'ity hoe amin'ny farany. Tsy ty ihany koa nge ny andaniko ny androko eto e. Lasa koa ty mandeha any lasa. Za koa maiky. Lasa ry any na mandeha fa za koa maika. Samy maiky. Eny any rakizy fifaliana lehibe no iarahantsika amin'ny voreto indray noho ny famindrapon'ny tompo e. Ka telo andro sisa dia ho vita ny asantsika ity. Isaokana ny tompo fa naharitsika na ny mihery tanjaka ho antsika izy. Ary noho izany dia miareta foana amin'ny fifaliana, miareta amin'ny fivavahana, dia miareta amin'ny fahoriana. Ary io Zavosoa. Soa ihany aloha Rebeka fa tsy eto e. Dia mazava koa efa tsy hita intsony. Tsara zany. Zao ny fotoana antsika ry Zavosoa. Io fa lasa saina mafy dao izy. Sady jery ohatra mibanjana amin'ny Zavosoa tsara dia ohatra mirery ange izany. Dazo, aleo sy ny alena kely aloha Zavosoa. Ray, ary misy bandy vaovao mifampijery amin'ny Zavosoa indray io izany e. Sa ve mpikamba any efa tato ihany fa za mihitsy notra ny avakavaka dia tsy mifandray firy tamin'ny ankizy hafa.
Ejery fa mitsika tsara ery zavosoa amin'izany ko. Mila mihetsika alary Dawily. Elan'ilay aloha dia tsy ataoko mahasongona azy zany e. Tsy ataoko mahazo ny zavosoa zany lahy. Ary zavosoa zany hita tsy mahita e. Nefa zany eto. Tokony zany hitany. Aleo no kopahana kely ataoko koa. Marina ny signal-n'Andriamazava. Aleo mody mandalo kely any amin'ny Dawily ny maso dia mitodika amin'ny pasteur mihaino toroteny. Tie. Nandalo fotsiny masony dia nitodika anakany amin'ny alitara izy. Tsy raha avy eo nga rehefa avy eo. Zay ry havanao. Rehefa amin'ny soa ny ratsy. Aza manisy ratsy ny namana. Aza mandangy, aza mangalatra, aza mamono olona, aza mitsangatsanga. Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Eny havana. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andro ray sisa dia hifarany zao diantsika ity zao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nomeny hery tanjaka ary fahasalamana. Narovantsika. Izay mahatratra amin'ny farany no vonjeny e. Mifalia amin'ny fanantenana araka izy. Miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana ihany koa. Koa amin'izany raha lasa anabavy dia mitandreminareo izay milaza fa efa mijoro tsara fa andao lavo enjana kosa ny toroteny izany. Ry Andriamazava. Zavosoa zany tsy hita intsony. Dawily koa ity tsy hita. Sao zany ny fotoana Rebeka nihetsika indry. Io fa rasa sainy Rebeka. Sady mitsika no mijery Andriamazava. Aleo signale Andriamazava e. Eny fa nitodika Andriamazava dia nitsika. Za ve izany jereny izany sa iza? Aleo aloha tsy mitsika sao dia hoainina be eto. Ary ohatran'ny misy vehivavy kay tsy mitsikitsika itsy. Io zany ny jereny eo kay. Tsy raha resy azany tirikala tsetsiko ty izay mba mindray mazava foana mpiaraka hatramin'izay ko tia izay vao maly io veno asakana anay. Handropaka ndray mazava. Ho hita eo fa vao miraha avy eo dia izaho manatona ndray mazava sy miaraka aminy. Fa tsy avelako iaraka amin'izany ty e. Izaho moa eto dia tsy hitandray mazava. Aleo lokopahana kely. Tsy aritra zavosoa tsara izay ataon'i Rebeka. Eny fa nikopaka Rebeka. Azo. Aleo moa dia atao mandalo any maso dia sady mikopaka ny zavosoa avy eo. Tonga dia mibanjina amin'ny pastera sy mihaino toroteny tsara fa eny fa nikopaka izy. Nataony nandalo taty fotsiny masony. Tsy raha avy eo nga. Izay ry havana. Fa dia aza mijangajanga. Aza mandainga. Aza mamono olona. Aza mihatsara velatsy. Aza manisy ratsy ny namana. Rehefa eo amin'ny sonondratsy. Ny rakotra moa natao fanampiana ho an'ny fisaboana ilay namantsika nararino fanafody izay e. Dia nahazo afatra voaraika androany fa mahazo fialatsasatra kely tsika alohan'ny hoditsika any Agasira. Tena tsy hita intsony mihitsy le Andriamazava. Dawily foana no hitako aty ampitopiana aty sisa. Ary mba efa niovy izany hitako nazoto be foana izy. Oreny hoe misy vehivavy tia mibereny ao amin'ny fikambananao. Aleo any amin'ny Dawily ka. Mety zasy Dawily any angamba no natao hiaraka. Dia mba anakaiza ary zavosoa e. Tena tsy hita mihitsy izay nalehany. Jerena any an-tranony tsy hita. Rebeka foana no hitako matetika. Salorana ho an'ny zavosoa. Rebeka koa rehefa hitako hoe lasa niova be. Ohatran'ireny misy lehilahy mahatara azy any eo amin'ny fikambanana. Saloranga makany amin'ny Rebeka. Tena saro-posaina ny aloha. Tany ty mihitsy izy. Rebeka,
Hoay, Dawily, andeha ho aiza ianao? Andeha ho any aminao ako. Ary ianao andeha ho aiza? Izany ve? Za koa ary saika andeha ho any aminaoko. Dia ahoana izany? Tena moa zany fa dia andao hiaraka zanyko. Hiaraka dia ho aiza nefa? Ho any amin'ilay toera-mangina sady mahafinaritra iny akia. Andao ary e, dia tsy hitondra ninina ve? Andao rangafa amin'ny mahita azy e. Mahafinaritra hindi ity tena mbo marina Izany ro hoe, elako ary. fa tena tsara rangary iny lalaotsika ireny. Tsara. Aleoko itoizana foana fa mahafinaritra tena mbo marina. Aletra arao akaiza letra ny lalantsika izany ro Dawily a. Hetsika angezany tany izany. Eny koa tena tsy mahafikitra tsony nefa tevana be ho alo io zany. Mahita masoko na dia mamy sy maizina ary ako. Zago lenjeka. Dawily sy Rebeka. Dawily a, Rebeka, mitandrema fa maty any nareo a. Aza mandeha ano a. Tena aleo vonjenainka amin'reto fa tena mandry. Dawily sy Rebeka, tena loso ty marina. Aleo aloha zay izany sao dia lavaka mora idirana kosa io e. Tena loso ty marina. Maty an'ireny tena tevana be ty. Maty an'ireny ka tena maty ve? Andriamanitro. Misaorany Kristy tompontsika fa vita soma tsara ny asantsika hanampanaoviny tety a, ka hitodidotsika izao. Dia samy mivavaka tsara. Mangata ny fiarovan'ny tanana maherin'Andriamanitra mba ho tody soma tsara ny gasira indray tsika aloha. Ho an'ireo namantsika ndao sy ny fahafatesana indray dia efa nampilaza ny fianakaviana izay. Mirary azy ireo mba andrem-piadanany. Tandremo ny fijangajangana aho a, ny mandainga, ny mamono olona, ny manisy ratsy ny namana, ny fimamona, ny filan-dratsy fa manimba ny nofo sady mahavery ny fanahy reny. Ka andao amin'izay raha ninga fa mafy izany noroa tany izany a. Ka andao ary e. Oe, izany fiotsaka ny tany e. Andriamanitra. Atahin'Andriamanitra ka velona soamantsara tsika dia ho tomposoa ny an-tanàna ary te hiara-paly eo amin'ny tompo e. Norenesinao teto amin'ny radio Don Bosco. Ilay ny tantara nosoratany Rakotoarisoa Herilahatra. Nampitondraina ny lohateny hoe Sivana be. Narenesanao ny feoan'ny Sinaizy no Ndre Mazava, Zavosoa no Antsaravaka, Rakoto no Yapasy, ny Ravo no Rebeka, ary Faly no Dawily. Nandray feo sy nanatotosa Bruno Rakoto Malala.